Miarabantsika mianakavy indray amin'ity fotoana zay fanao manaraka nyity fandarana mahafinaritra be ity ny fampianarana ny baiboly na ny sekoly baiboly moa no rahantsika amin'izao olo sy fotoana izao ary izany no anonanay ny fahasoavan'Andriamanitra mba hanomezan'Andriamanitra anao fitadidiana fahendrena fahiran-tantsaina fahazava-tsaina mba halala tsara ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ny soratra masina ry avana dia miteny manao hoe mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra ary izay no mahatonga antsika hianatra ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahintsika fa izay miezaka ho mosala dia ho diso lalana ary izany rehetrarehetra izany no mahatonga ny fianarana ny sekoly baiboly tahaka an'izao zany hoe mianatsika ny bokin'ny Genesis ka hatrany amin'ny bokin'ny Apokalipsy izay hoenarantsika amin'ny atsiporiany izany famarinana ny tenin'Andriamanitra izany araka ny fanambarantsika tamin'ny lesona farany dia ho anao zay efa toko hoe mahalala tsara ny famarinana ny tenin'Andriamanitra dia tombontsoa anao ny manaraka nyity fandarana ity mampitombo ny fahalalana zay efa anananao ary ho anao zay mety mamaky baiboly na tsy mamaky mihitsy dia tsy fantatrao mihitsy ny marina momba nyity baiboly teo inona moa zany ny tena tiany olazaina amin'itony zavatra ambara eto tony dia tena fanampiana ho anao mihitsy ny fianarana nyty tenin'Andriamanitra ty ka eo amin'ny 50 minitra 50 minitra eo no anaranao ny fandarana dia anasananao mba anananao faharetana ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Miarabanao pasteur. Manonona ny fiadanany tomponao pasteur Tofo. Miarabantsika ke tompo. Andeha araka hivavaka tsika ary mialohan'ny amakintsika ny tenin'Andriamanitra tompoko hivavaka tsika. Ray malalo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny amin'ity fahafahana mitory ny teninao fahafahana mianatra ny teninao ihany koa zava-dehibe loatra ny mbola nanomezanao anay tombonandro ahafanay mianatra zany sitraponao zany koa mangatakako ny fanainao masina mba hanolo-tsaina ampianatra ampahafantatra anay ny amin'izany sitraponao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ametrahana zany vavaka izany amen. Eny tompoko ny Genesis toko 7 ihany no mbola hojerentsika manomboka eo amin'ny 1:1 zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary izy moa no nanambara taminao fa mitanjaka ianao efa ny hinananao va ny hazo zay nandrarako anao tsy hinananao dia hoy raha lehilahy ny vehivavy zay nomenao namako izy no nanome ainy voankazo dia nihinanao ary hoy Jehovahandriamanitra tamin'ny raha vehivavy inony zao nataonao zao dia hoy raha vehivavy ny mena rana no namitakaka dia nihinanao ary hoy Jehovahandriamanitra tamin'ny mena rana satria nanao zany ianao koa amin'ny biby fiompy rehetra sy ny biby dia rehetra dia ianao no voaozona ny kibonao no andehananao ary ny vovotany no hoaninao amin'ny andro rehetra iainanao dia ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranako sy ny taranany izy anorotoro ny lohanao ary ianao kosa anorotoro ny ombelahy tongony ary koa izy tamin'ny raha vehivavy be dia be ny fahorianao aho indrindra fa raha manananaka ianao ary fahoriana no iterahanao zanaka ary ny vadinao no iterany fanondrinao ka izy no anapaka anao ary koa izy tamin'ny Adama satria efa nihain'ny feon'ny vadinao ianao ka nihinananao ny hazo zay nandrarako anao hoe aza hinananao izany dia voaozona ny tany noho izay nataonao fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao ary aniritsiro sy hero anao izy ary hoaninao ny anana famboly ny fahatsembohan'ny tavanao no azaonao any na manam-piverinao any amin'ny tany fa ny tany no nanalananao fa vovoka ianao ary iverinao amin'ny vovoka indray ary raha lehilahy nanao ny anaran'ny vadinao efa satria izy no renin'ny olombelona rehetra ary Jehovahandriamanitra nanao kanjototra ho an'i Adama sy ny vadiny ka nabe-kanjo azy ary hoy Jehovahandriamanitra indro ny olona efa tonga tahaka ny anankiray amintsika ka halalany tsara sy ny ratsy ary ankehitriny andrao anindritra ny tanana izy ka hankany amin'ny hazonaina ka hankany koa ny hazonaina ary hoaniny ka ho velona mandrakizay izy ka dia nesoriny Jehovahandriamanitra tamin'ny Saedena izy hiasa ny tany zay nanalana azy eny noroahiny ny olona ary nampitoeriny tany antsinana Saedena ny kerobimo sy ny lelafiny sabatra
mieboeby iambina ny lalana makany amin'ny hazonaina. Ya zava-dehibe zay paster Tovy mianatra moa tsika ato ary tombontsoandretolona ireto ny tena alala ny zavatra misy hatrany am-boalohany paster hatramin'izay manko ny akamaroan'ny mpitoroteny paster dia naitsika ary moa zany ny mpitoroteny rehetra dia hoe zay tenin'Andriamanitra tiana iangana no iangana, zay boky tiana iangana no iangana, dia misy any boky voadingana, misy any tenin'Andriamanitra mbola tsy hitan'ny olona hatramin'izay ny ainany mihitsy paster. Fa amin'ity indray mandeha ty amin'ny fianarana baiboly ity zany dia tsisy tsy ho voadingana mihitsy fa dia tena hoe narana amin'ny atsipiriany a io baiboly ray manontolo io paster Tovy, zay no iveriko fa tena ahasoa ny kristianina rehetrarehetra mihitsy, ahasoa ny kristianina rehetra mihitsy satria ohatrany hoe raha miresaka zao tsika zavatra tsara ty resako ty ohatra hoe finoana silamo dia ny akamaroan'ny silamo tena mahay tsy anjery mihitsy ny bokony zareo, mahay an'le Coran moa izy Coran ino karazana baiboliny zareo moa zany na miboky ananana, ary ny akamaroan'ny silamo tena mahay an'io daholo, hainy daholo zay zavatra zay voasoratra eo, zavatra tsara tokony alatahaka zany paster ho antsika kristianina satria ny atsika ty baiboly tsika mibeda be amintsika manana baiboly fa tena isaky ny alahadianina isaky ny sabotsy any dia mba eo vao mba mamaky kely andininy ray na andininy roa dia ny asasany aza raha nytanina hoe aiza ny bokin'ny marika dia tsy hitany akory fa ny amin'ny testamenta taloha indray izy no mijery na mijery ny asan'ny apôstôly dia zavakafa ka tombotsoantsika ny mianatra nisy ity paster Tovy baiboly ray manontolo. Androany tsika amin'ny rahalahy resaka ny zavatra nitranga tao amin'ny say edena, efa ny teny moa Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva hoe aza hinananareo a ilay voankazo eo afovoan'ny sa aza hinananareo fa amin'ny andro hinananareo an'io dia ho faty tokoa ianareo. Ny zava-doza nefa zany paster Tovy dia ny hinana i Adama sy Eva tafalatsaka tao anatin'le fihinanana n'ilay voankazo nandrarana izy, ary raha vao tafalatsaka tao izy a mazava be fa ny fitahan'ny mena rano ny anarantsika omaly paster hoe tafalatsaka tao anatina fakapana tafalatsaka tao anatina fakapana izy mivady, io le atao hoe fakapana izay amin'ny voalohany devoly rehefa akafananao dia tsy asehoany anao mihitsy ny vokatrio le fahotana ataonao io, tsy asehoany devoly anao mihitsy ny ratsy hitranga aoriana kely hoe zao ny vokadratsiny io, fa ny zavatra asehoany devoly anao kosa dia ny famirapiratana izy hoe hidiry fa mamirapiratra atao fa mahafinaritra atao ary zay daholo ny mahatonga ny olona voafitaka paster natratra mipisoloky amina endrika amboalohany ohatran'ny zavatra mahafinaritra daholo, fa raha vao tafafiditra ao a zava-doza mahatsiravina. Ny lalana makany an-danitra tena mifanohatra amin'ny makany amin'ny elo paster, ny lalana makany an-danitra dia tery sady ety ny lalana makany an-danitra, fa rehefa tafiditra ao kosa ianao dia fiainana mahafinaritra be, malalaka ao anatiny fiainana mamirapiratra ao. Amin'ny voalohany izy tena tery a tena manahirana mitsofoka ao amin'ny fivavahana, tratra ny fanenjehan'ny olona ianao, tratra ny fanaratsian'ny olona ianao, ohatra ny mandalo olana ianao, ohatra ny mandaly ady mafimafy zany ianao mitsofoka amin'ny fivavahana, fa rehefa tonga anao dia fahasambarana sy fiainana mahafinaritra. Fa tsy ohatr' izay indray ny lalana makany fahaverezana, fa ny lalana makany fahaverezana indray amin'ny voalohany malalaka be, migodana ozy ny soratra masina, malalaka be, dia zany mahatonga ny olona miazakazaka ao daholo. Ny tanora dia miazakazaka amin'ny lalana migodana ao anaty fahotana, fakapana, filan-dratsy, fijagajagana, toka, zava-mahadomelona, rongony, balina, satria malalaka be ao ary mahafinaritra be mitsofoka ao am-boalohany, dia mitsofoka daholo ny olona. Fa raha vao tafiditra ao indray ianao dia sereniny devoly eo anao, tena mijaly zay tafiditra ao paster, mijaly zay tafiditra ao, sereniny devoly, ary faran'zay tery rehefa tafiditra ao ary tsy mahita lalaka-ivoahana tsony ny akamaroan'ny olona raha tsy hoe noho ny famirapon'Andriamanitra. Zany ny atao hoe fakapana am-boalohany izy io mahafinaritra be, fa rehefa tafiditra ao anao fahoriana ozona mahatsiravina, ary zay natafalatsaka ny Adama sy Eva tafalatsaka tao anatina fakapana paster Tovy. Izao no zavatra nitranga nefa rehefa tafalatsaka tao anaty fahotana izy dia zao no fanontaniana mipetraka andiny faraky amby folo. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Adama, iza moa no nanambara taminao fa mitanjaka ianao
efa nihinananao va ny hazo izay nanarako anao hoe aza hinanana dia ora lehilahy ny vehivavy zay nomenao namako izy nanome any voankazo ka dia nihinana io ny mahavariana paster zay zavatra andraran'ny baiboly ohatra ny mahafinaritra ny olona no mandika azy no mandika manantanteraka le zavatra araran'ny baiboly iny paster raha mandrara ny baiboly aza mitsangajanga dia io mahavariana fa io mihitsy ny ohatra ny mahafinaritra ny olona raha mandrara ny baiboly aza misoritoka ianao ny fahamamonina io mihitsy ny ohatra ny azakazahany olona raha mandrara ny baiboly hoe aza mitanjaka ary aza manao fitafiana mianjakanjaka io ny ohatra ny azakazahany vehivavy raha mandrara ny baiboly hoe aza manao kolikoly io ohatra ny mianjakajaka ny tolitoly ny olona zay zavatra ohatra ny andraran'ny baiboly io ny mahavariana pastera ohatra ny raindray azakazahany olona sasatsasany zavatra andraran'ny baiboly nefa iteny zava-doza misy ny atao hoe ozona raha mijerytsika paster amin'ny andinin'ny fefatra ambe folo dia hoy izy eo amin'ny andininy fa enina ambe folo azafady ary io koa izy tamin'ny raha vehivavy abe dia abe ny fahorinao ao indrindra raha manananaka ianao ary fahorina no iteranao zanaka ary ny vadinao ny anteran'ny fanirinao ka izy no anapaka anao ary io koa izy tamin'ny adama satria efa nian'ny feo amin'ny vadinao ianao ka nihinananao ny hazo zay nandrarako anao aza hinanana dia voaozona ny tany no nataonao fahorina no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao ary aniritsilo sy hero anao izy ary hoanao ny anana famboly ny atsembohan'ny tavanao ny azahoanao hanina mandra-piverinao amin'ny tany fa tany nanalananao fa vovoka ianao ary iverinao amin'ny vovoka indray ianao mazava ny tenin'andriamanitra eto paster misy ny atao hoe ozona misy ny atao hoe ozona tena mampalahelo ny fiainan'ny olona maro paster misy olona am'izao vanim-potoana iainantsika zao tsy nanao ratsy izy paster efa nivavaka izy miezaka manao ny tsara izy kanefa mibaby ozona mampalahelo mihitsy ny mahita fiainana tanora zazavavy hoe vokatry ny nataon'ny dadany vokatry ny nataon'ny mamany dia tsisy manambady izy piraitapo rehetrarehetra paster tena mahita an'izany a amina fiainana olona potika daholo ny tokantrano nalàna vavy vokatry ny resaka atao hoe zavatra nataona ray aman-dreny tany aloha tany vokatry ny nataona ray aman-dreny tany aloha tany efa nahita an'izany a paster mana hoe tsy mety mahazo taranaka tsy mety mahazo zanaka izy mianada kely telo mianada misamby manambady fa tsisy miteraka dia rehefa zoina ny zavatra nitranga dia nisy zavatra nataon'ny ray aman-dreniny sorona nataon'ny ray aman-dreniny tany aloha pakta nataon'ny ray aman-dreniny tamin'ny devoly tany aloha fahotana mahafaty nataon'ny ray aman-dreniny dia le taranaka teo ariana no mijinjany voka ny paster tofo misy zany efa nahita paster zany karazana hoe olona tsy mety tafita ny fiainan'izy mianakavy tapitra manana baka tolotolo izy mianakavy manana diplôma baka plus 7 tapitra tena manam-pahaizana daholo fa tsisy tafavoaka ny fiainana zany hoe le diplôma nananana fa le fahaiza nananana fa ny asa tsy misy izy mianakavy tapitra potika daholo efa hitako zany hoe fiainana tsy maintsy boka ny trosa zany hoe ohatrany hoe miakatra kely ny fiainan'izy mianakavy ohatra miakatra kely dia aveo tonga dia rava tanteraka miakatra kely ohatra mety 5 taona dia 5 taona miainao anaty fampotena sy faharavana dia rehefa joina le piraitapo rehetrarehetra izy fito mianada dia tratran'izay daholo paster ohatra mety kely le fiainana dia aveo miara miletika daholo ndray vokatry ny ozona nataona ray aman-dreny tany aloha misy zavatra ambaran'ny baiboly eto paster tamin'ny eva ianao ry eva iteraka ianao fa fahorina ny anananao zanaka fijaliana no anananao zanaka ary de jerenao fa nitaranaka vehivavy rehetrarehetra ny vehivavy rehetrarehetra fahorina ny ananany zanaka paster io zavatra notononon'andriamanitra tany aloha tamina ray aman-dreny be tany aloha paster dia mipita ty amin'ny taranaka jerenao nge ny omby eny miteraka ihany paster fa tsy mila sazo famizany tsy mila miditra clinique zany ny omby tsy mila miditra hôpitaly ary tsy mila opération tsy mila ino izy ty tsy mila piqure tsy mila karazana fanafody
ny kisoany miteraka misy fotoana kisoa miteraka 7 miteraka 10 saka kely 4 saka kely miteraka ny saka miteraka 4 ny alika misy fotoana miteraka 10 ny alika miteraka 5 fa tsy mila sazy famazana tsy mila miditsy hôpitaly zany tsy mila anesthésie zany hoe tsy maintsy atao anesthésie générale na locale tsy mila anzany pasteur fa teraka ho azy fa ny vehivavy nefa samy zava-manana eny amiteraka zao tena mifampitady mihitsy rehefa hiteraka zay misy an'zany hoe miloloha ahatra misy an'zany hoe ambany le zazakely de tsy maintsy ampiakarina kely fa ambany toerana misy an'zany tsy maintsy didina misy an'zany hoe ny tanan'zany reny lasa meloa de ny tongony ny asasany lasa meloa fa tsy nylohany misy an'zany vehivavy tratrana karazana hémorragie interne zany eo anatiny ihany misy karazana hémorragie de tena teraka le zaza fa le reny ny maty le ozy na napetraka an'le manitra pasteur mitombona io ary zay ny zavara-pahafantarana ny olona misy zavatra tsy nataotsika androany akory ny pasteur nataotsika taranaka androany fa ny dadanao no nanao zavatra tsy nety mety nanompo sampy ny reninao nanao zavatra tsy nety ny ray amandre be tany aloha nanao zavatra mety ny dadabe anao no famatra tamin'ny devoly tamina fanompo-tsampy de nareo taranaka teorina no mijinja azy satria ny baiboly de milaza pasteur fa andriamanitra mamaly ny heliko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zavokely sy ny zafin-doalika sy ny taranaka arivo sy ny taranaka hatrany amin'ny taranaka fahadimy ihany tena mamaly ozon'andriamanitra pasteur ary izay io mbola lovaitsika hatramin'ny androany io be da be pasteur ny olona voafatotra zay ozony zay mahafinaritra foana pasteur de zao andriamanitra mamindra fo ary manafaka ao anatin'izay ozona zay misy sokajiny maromaro le fiasan'le ozona eto ny voalohany de ozy izy andriamanitra manao hoe amin'ny fotoana zay nananao any voankazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io de ho faty tokoa ianao zay zao anankiray zay dia tsy ho resantsika eny amin'ny menarana fa ny menarana moa izy efa mihinana vovotany tsy akijanony eo fa le am'le vehivavy de ozy izy manao hoe angiry firy ianao amin'ny fotoana hiterahanao anananao zanaka ny an'ny lehilahy ndray de hoe ny atsembohan'ny tavanao no hinananao hanina reo zany le endrika fisehoan'le le ozona pasteur ertiana eo le fahafatesana aloha de manao resantsika tamin'ny lesona farany hoe tsisy fomba antosiranao ny fahafatesana raha tsy ao am' jesosy kristy tomporery any ary zay ny tenin' jesosy manao hoe zano lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany am'ray afa-tsy amin'ny alalako tonga jesosy kristy tompo mba hananany olona fiainana sady hananany fiainana be deaibe ary fiainana mandrak'izay ihany ko ao zany ny antosirana sy ahafahanao miala ao anatin'ilay ozo ny fahafatesana fa misy lay nresanao teo pasteur de le hoe fahorinony raha vehivavy de efa miteraka raha somary velabelarina kokoa izy de hoe ny aretina rehetrarehetra mahakasika ny resaka fananahana de resaka ozona avokoa ary tsy ny vehivavy ihany fa na ny lehilahy koa de tratran'io reny le hoe misy problème ao antramin-ja zao mizara tsy normal ny amin'ny ila-kibo any misy aretina miforona any amin'ny nono any misy lehilahy manana problème any amin'ny resaka fitaovana rehetrarehetra fitaovam-pananahana any mialatsiny de raha jerentsika ty baiboly ty de resaka fahotana daholo ny endoany io resaka fahotana ary de reo tsara ny pasteur ertiny na ny devoly na andriamanitra anie tsy nanerin'ny olona anoty fa ozy izy ny boky Deutéronome atoko fatelopolo andiny fa 7 manao hoe miantso ny lanitra sy ny tany aho hoy Mosesy ho vavolombelona an'io fa asehoko anareo ny fiainana sy ny fahafatesana ny fitahina sy ny fandozonana de anjaranareo no misafidy nefa nanoro-hevitra izy hoe misafidiana ny fiainana na fitahina mba ho velona ianareo zany hoe nahatonga ny olona tafalatsaka tao anatin'io andriamanitra pasteur de tsy no andriamanitra no midevoly akory azy fa safidin'ny olona le izy midevoly naka-fanahy andriamanitra nametraka an'le didy sy lalàna hoe zao ny ataonareo fa ny olona no safidy satria namoronan'andriamanitra ny olombelona ma tsy mitovy amin'ny biby fa noforon'andriamanitra anana sitrapo anana safidy ny olombelona ka sitrapon'ny olona nahatonga n'le ozona pasteur ertina nahatonga ny olona tafalatsaka atao anatin'ny fahotana
ary za zao de miteny an'retolona mijery an'ty fahita lavitra ty namena an'ty onjam-peo ty safidin'ny olona ny pasteur ny ho afaka na tsy ho afaka safidiny hoe arary ianao na tsy arary safidin'ny olona tsisy tereny hijangajanga zany hoe andaony ianao tsy maintsy mijangajanga hony ianao fa misy lehilahy na vehivavy miandry anao ny ary amin'ny chambre ary tsy maintsy mandeha ony fa raha zany voatifitry ny basy ianao fa safidinao eo safidin'ny olona ny pasteur ertina ny apakatra niny iny tavoangy amin'ny toka iny fa tsisy terena mihitsy tsisy de volo manangy an'iny hoe iny afa manangy atsikelikely ingaiko tsikelikely tonga de misotro am'izay ka fa safidy io fifohana rongono ny fifohana rongono ny fifohana sigara tsy misy olona terenanao an'izany fa safidy avokoa io ary zay safidinao zay no mamaritra ny hoavinao raha pitso raha afaka pitso io iadamasevy io fa ny safidy ny alota rehefa nalainy devolo fanahy de mazava ho azy rehefa ninana le voankazo voarara de osy izy andriamanitra manao hoe amin'ny andro anananao taranaka de ho be ny fahorinao de io fahorina zay mahazo atsika anabavy maro samihafa rehetrarehetra io am'izao fotoana zao rehefa mitora voaka mafy ene pasteur ertina mialatsiny tsy hoe mandatsa akory sanatria fa rehefa misy vehivavy mitora voaka de mantotsaka zany oa de lasa masikevomadilo ny an'ny sasany aza boriky pasteur boriky ny sanatimy resaka boriky eo amin'ny WC io no alaina de mihinana an'io de mitrika an'io de gaga ny olona ndray manao hoe fa iza ihany mitrika an'ty boriky aty ay le olona le vehivavy ao trano le ratsinany manao ny zavatra io endrika fisehoan'le ozina daholo zany ary raha ianao atao anaty tokantrano ato vehivavy ao anaty hoe be voky ianao de tia mihinana paraky tia mihinana vovobovo zavatra io mihinana vovotany mitroka fofona pétrole tia mitroka fofona zahatra tsy fihinana rehetrarehetra io de endrika fisehoan'le mena rana ato anatin'ny baiboly io mena rana ny mpihinana vovotany re olona fa tsy tsika fa matoa ianao mbola voafatitra io de za de miteny amintsika manatona mpanompon'andriamanitra ianao de manatona an' jesosy de mientina mbavaka mba ho afaka lay ozona mba ho afaka le faratsiana zavatra mahazo anao sy mamatotra anao io fa mitera-doza io ro iavana malala ohatra zany tsika lehilahy efa nambaratsika foana tetiny hoe andriamanitra ny atao hoe fitahian'andriamanitra ry avana de lalam-pitahina misokatra eo amin'ny fiainana nefa tsy voatery irotoroto tsy voatery hitsempoka vomihinana fa ny fisehoan'lay hoe ny fahatsempohan'ny tavanao ny hinananao hanina de ozony zany de misy olona mifaly am'zany hoe aka ty eo voasoratra anatin'ny baiboly fa ny atsempohan'ny tavanay ninanana ihanyna de zao tsy maintsy mitsempoka tsy maintsy mirotoroto fa nga zany le endriky le fitahina ny fitahina tsy voatery hitsempoka ianao zay ianao voatahin'andriamanitra somaro zavaitsika kely nga pasteur ny atao hoe ny atsempohan'ny tavanao ny hinanana hanina mifo ianao vao maraina be mety amin'ny 5 maraina na amin'ny 9 maraina na amin'ny 4 maraina ianao mifo amin'ny ariva amin'ny 20 alina na amin'ny 10 alina ianao mbola tsy matory na amin'ny raiky amin'ny 10 alina raha mbola tsy matory fa sady reraka ianao no tsy manam-piadanana ianao tabataba atao anatin'ny tokantrano ato tsisy fifalinana reo mianakavy tsy mba misy fotoana ivavahana tsy misy fotoana makina baiboly tsy misy fotoana ianona tenin'andriamanitra na mba irahira fiderana fa de reran-dava tsy misy fotoana fahana mba fampiresaka zany ny zavatra miseho atao anaty tokantranao ato ny vola hoentinao mody nefa ny zara raha mitondra ny hanina rapitso de davinanio zany hoe tsy mba manana zavatra mba mipetraka mihitsy ianao fa rotoroto lava ny fiainana nefa tsy hita zay mariny eo mbola boka ny trosako etsy akilany mbola marary etsy akilany zany ny atao hoe ny atsembohan'ny tavanao no hinananao hanina ozona zany atao hoe ozona zany ry avana zany atao hoe ozona zany ary ozona napetraka andriamanitra tamin'ny adama de ny mahavarina pasteur araky le teninao teo ny baiboly de miteny manao hoe mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny génération fahadimy de mandaitra le ozona fa ty ozona hatramin'ny andro ny adama ty tsy génération anaky 5 fotsiny fa hatramin'izao taranaky iainantsika izao zany hoe ny taranaka olombelona rehetra de hiantsa diny io avokoa ary re olona minimikipy ka tsy te alalan'le sitrapon'andriamanitra de manan-kery aminy io ary de zany eny ry avany zany ny zavatra miseho eto Madagasikara am'izao fotoana zao raha mba hiresaka amin'ny firenentsika jereo tsara fa ny baiboly de miteny boky ny Deutéronome atoko fahavalo amby 20 ozy izy manao hoe fa raha tsy miainy ny feo an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao
de ho tonga aminao sy atratranao zao karazana ozona rehetrarehetra zao ho rambony ianao fa tsy ho lohany de mazava ho azy fa any amin'ny rambony misy atsika fa tsy lohany ozy ny tenin'andriamanitra de jereo tsara raha mijery tsika eny atsena eny an-dalana fa mirotoroto daholo ny olona miazakazaka daholo ny olona ny akamaroany olona am'izao fotoana zao de lasa kizitina ary sendra vohitsaka okely mba mantsany olona eny an-dalana eny fa aty tsy vita satria le antony le izy tsy azony le olona mihitsy le sitrapon'andriamanitra de varinany amin'ny rotoroto le fiainan'le olona am'izao fotoana zao pasteur ny zavatra mahafinaritra nefa andriavana raha mitanisan'izany akory sanatria tsy fandatsana fa raha mitanisan'izany de milaza amitsika hoe misy vahaolana kosa ary tsy hoe vahaolana fotsiny fa misy fitahina kosa zay nomen'andriamanitra atsika misy kosa ny fomba atao entina mandositra nyza rehetrarehetra zany ary evanao zavantsika teto hoe eo amin'ny andininy faharoapolo genesis toko fahatelo dos izy hoe ary raha lelany anao nanarany vadiny hoe eva satria zo nireny olombelona rehetra ary jehovah andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'ny adama sy ny vada ka nampy akanjo azy jereo tsara fa teo moa zany ny viny blouson cure voalohany indrindra pasteur atina fa tsy ny orinasa am'izao fotoana zao no hoe zay ny namorona ny voalohany fa teo amin'io andalatsoratra masiny eo de mazava ho azy fa raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelan-keloka zany hoe nisy raha nalatsaka tao de iny raha latsaka iny no nitondra famelan-keloka ho an'ny taranak'olombelona tamin'ny voalohany ary de io raha nalatsaka ao am' jesosy kristy tompo ihany ko io no mitondra famelan-keloka ho atsika tsy afaka le ozona tsy voaongotra le ozona tsy tapaka le ozona raha tsy miverina mivavaka tena mangataka am' jesosy tsika tena mangataka am' jesosy tena mino ny famonjena zay nataon'i jesosy kristy ao ihany tompoko no lalana anakiray ahafahany io resaka ozona io indreto misy famantarana vitsivitsy a miresaka ny ozona io tsika de mba apetrako aminao lazaiko aminao ny famantarana ny ozona io jereo tsara ny amantaranao fa misy ozona eo amin'ny fiainanao de olona mikorotatsaina lava ianao mikorotana lava ny fonao tsy fantatra hoe avy aiza ny vin'io a fa mikorotatsaina lava de mikorotana lava ny fo de tsy milamina zany ny amantarana fa misy ozona eo amin'ny fiainan'ny olona anakiray ny amantarana ihany keo fa misy ozona eo amin'ny fiainan'ny olona anakiray raha miresaka an'izay aretina zay zao tsika de misy aretina hitovitovizana eo amintsika mianakavy ohatra matina tension daholy a le fianakaviana tension midina na tension miakatra na misy diabeta daholy a le fianakaviana na marary maso zazakely efa taona 5 taona de izy mianakavy 4 maso daholy zany amantarana fa misy ozona ao anatin'le fianakaviana aretina ohatrany hoe hitovitovizana misy vehivavy na lehilahy momba ao anatin'ny fianakaviana hitovitovizana ohatra hoe misarabady daholo tsy maintsy misarabady le fianakaviana manontolo de any amin'ny fahatelo manambady fahatelo zay vao manao ohatra milamindamina fa tsy tena milamina resaka ozona zany le nambaran'andriamanitra tany amin'ny voalohany raha namorona ny olombelona izy eo amin'ny genesis toko faharoa de lehilahy ray vehivavy anakiray fa raha vao mihoatra ny anakiray ny vadinao ka misarabady ianao tratran'le ozona ianao zay nidikan'izay misy ozonao zay ka tsy maintsy mila ongotana na mila fanafahana misy ankizy vavy kely pasteur tena zay mihitsy mahazo an'izy menakavy tsy mety manambady olona célibataire fa tsy maintsy vadin'olona tsy maintsy ary io no akafiziny io misy aretina misy zavatra hitovitovizana ohatran'izany ohatra raha mijerytsika eo lafiny fivelomana de tsy mba misy taranaka tafita mihitsy le tafita tiako resahany eto akory tsy le hoe manany diplôma be na ohatran'izany fa mba manana ny maizy azy mba misondro tara-piainana fa de miaina ao anatina fantrana lalina avokoa zany atao hoe ozona riavana ary raha miresaka indray eo amin'ny tanàna anakiray de misy tanàna tena voaozona mihitsy le ankizy vavy sy le ankizy lahy eo amin'le tanàna de lasa mpanampy olona fotsiny mialatsiny fa tsy hoe ratsy akory ny asana mpanampy fa eo amin'le tanàna anakiray de mpanampy daholo ohatrany hoe lasa any amin'ny fahababona daholo lay taranaka eo amin'le tanàna ray manontolo ozona avokoa zany rehetrarehetra zany ao anatin'le fianakaviana de miaty misavoritaka de trano anakiray tanimbary anakiroa no ediavana de karana tribunal de tsy mifandevo maty zany riavana ny fiseholony atao hoe ozona mitantara fotsiny aloha pasteur de avy eo anao manazava indray
ohatrany hoe raha miresaka zao tsika ren'le hoe tsy ny accident rehetra nresako eto fa misy karazan'olona izy mianakavy de sika matin'ny accident avokoa menjera tratsy ny accident ry na misy accident na moto na bicyclette na fiarakodia de sika matin'ny accident avokoa zavatra tsy tongatonga ho azy zany ry havana fa misy resaka ozona ao ambadiky reny zavatra rehetrarehetra ny ara ianao tratran'zany zavatra zany ka ozy ianao manao hoe ny anay io zavatra efa fiainana mihitsy de tandremo tsara fa tsy zavatra tongatonga ho azy io fa resaka ozy io ary tsy azo elany io tsisy fomba atonga anao ho afaka raha tsy ao amin'andriamanitra irery ihany satria raharentsika mieritreritra hoe potika ny asako tratsy ny accident za menakavy tsy miteraka tsy mahazo vady de iny fa mbola andeha anatona mpanompo sampondray hoe ary io no misy mahay e ary io no misy mpitsabo mahay e zao mo misy nytony karazana professeur santokafaafy tony hoe mahay milalao tapakazo sy any eo de lasa professeur tampoka eo de misy professeur ohatran'izao ony e tsy mba professeur nivoaka avy tany amin'ny école ny anarantany Bordeaux na tany Toulouse na teny Akatso fa professeur milalao ravikazo sy ananana kely teo de milalao Laurent de lasa professeur tampoka eo de misy professeur de reny ataon'ny olona misy professeur ohatran'izao ony e de arakaraky ny anatonanao mpanompo sampy sy reny mpitaiza olona sy reny mpanandro reny Andriamanitra ry avy anato anatin'ny baiboly tsy namorona mpanandro fa de reo tsara efa nianaratsika tseto ny Genesis toko voalohany ray manontolo fa ny andro rehetrarehetra noforonon'Andriamanitra de ozy izy hoe aritan'Andriamanitra fa tsara izany tsisy andro ratsy zany ka ilaina mpanandro na ilaina mpamatatra eny amin'ny kintana sy eny amin'ny lanitra sy eny amin'ny volana fa an'Andriamanitra ny andro rehetrarehetra ka ianao raha manatona mpanandro na manatona mpitaiza na manatona andre mpanompo sampy reny de vao maika manampy ozona sy manampy devoly ao anatin'ny tokantranonao ao zany tsara fatatsika zany zavatra zany ary zany indrindra ry avana navoany Adama sy Eva teto satria voafitaky satana tamin'ny kely foana de nitera-doza ho azy so an'ny taranak'olombelona rehetrarehetra ary raha tsy mitandrina tsika ray aman-dreny itsika ray aman-dreny raha vao tsy mitandrina tsika de za de milaza aminao fa hiteraka loza sy fampitehana ho an'ny taranaka faramandiby ny tsy fandehanantsika amin'ny fahamarinana tsy fandehanantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra na ny fitaizantsika ny zanakitsika any amin'ny fampotsampy de faravana sy fampitehana ho an'ny taranaka faramandiby raha tsy mitandrina tsika ry havana malala zava-dehibe zay pasteur Tova mialohan'ny amaraparana antsika amin'ny raha lany teresaka androany ity ny ozona tena misy ary Andriamanitra tena tsy mivazivazy rehefa niteny tamin'ny Adama izy niteny tamin'ny Eva hoe aza hinananao io azo voan'ny sa io tandremo ahita loza ianao raha mikasika eo ho voaozina ianao raha mikasika eo de Andriamanitra tena tsy mivazivazy mihitsy Andriamanitra fa tena voanana tanteraka ny zavatra io niny izy ty ry Adama sy Eva nandika an'izy dia loza matsiravina atramin'ny taranaka mandimby rehetrarehetra eo foana no iverenantsika amin'ny rahalahy pasteur hoe misy olona tena tsy manatsiny mijery an'ity fandarantsika amin'ny rahalahy eto ty tsy hoe nanao inona izy tsy nanao inona izy nefa de matsiary fotsiny zao hoe potika izy satria nisy zavatra nataon'ny ray aman-dreny tany aloha izay nandika ny sitrapon'Andriamanitra nisy zavatra nataon'ny dadanao tany aloha nataon'ny dadabe anao tany aloha nifamatotra tamin'ny Satana nanao fifanekena tamin'ny Satana nanao fifanekena tamina filalaovana fanompotsam sy ody ratsy nanao pakta tamin'ny devoly de nareo taranaka teo arina no mijinja azy misy olona nge pasteur jery an'ity fandarana ity tena samy miasa mafy izy mivady fa tsy mahatsangana na inona mihitsy satria misy ozona mihitsy eo amin'le taranaka tsy mahatsangan-javatra zany tsy mahatsangan-javatra ohatra resako aminao pasteur ohatra sanatry mivava tany amin'ny 100 taona lasa 200 taona lasa 20 taona lasa ndray aman-dreny be nareo tany aloha tany tena nanao ny tsy rariny loatra ohatra
nangorona rena tamin'ireny androny colon sy ny vazaha sy ny fanjanahantany reny dia tena nampahory olona dia nangoroka rena tany tsirary nohatra ny ray aman-dreny be tany aloha na mety tany mety 20 taona lasa na 50 taona lasa tena mety hoe nahitahita kely ny ray aman-drenareo tamin'izany dia vao maty ny ray aman-drenareo dia niara-potika amin'izay le taranaka rehetrarehetra tateory dia mahatsiaro amin'izay ianao hoe mijery ny rahalahinao ny anabavinao ny cousin-anao ny cousine anao jerenareo fotrany hoe miasakasaka be zany mitady vola be zany daholo fa tsy mahatsanga-javatra mihitsy ohatra hoe mahangona 100 millions 200 millions ohatra iopelan-tanana dia hoe vidy tany dia vao mividy tany pasteur dia tany solokiny olona tany tsy ara-dalàna azonao tany tsy ara-dalàna dia le vola 200 millions nangonina mataonany maro iny very tao anatin'ny herinandro dia jerenao ny piray-tapo aminao fa tratratratrana zavatra ohatra zany daholo daholo dia nanangom-bola indray fa hividy tomobile vao azo herinandro le tomobile zanaka ao mbola tsy mahay mitondra tomobile iny no nindrana ny lakile dia aloha mba entiko mba ianarako dovitra tonga dia tsisy nyraisina nankely ary carrosserie sisa ohatrany hoe miasa mafy miasa be nareo vady tena mesaka mampidy-bola be fa tena tsapanao mihitsy tsisy nininina miangana dia na dia mba mijery kely le zanako vavy matokoa ianao zay efa nanambady olona ambony nanambady-mbola metimety fa jerenako tsara karaha misy mivady fa tsisy nininina miangana jerenao manodidina anao fa tratratratra zany daholo le fianakavianareo iny pasteur ny anaran'ireny le atao hoe ozona avy any amin'ny razambe na ozona avy any amin'ny ray aman-dreny zay mipita ty amin'ny taranaka dia araka le teninao teo misy zavatra hitovitovizany daholo nareo menakavy ohatrany hoe tsy mba mety maty ara-dalàna zany nareo le fahafatesana mo tsisy hoe ara-dalàna pasteur na tsy ara-dalàna tsy zay le tena tiako resena fa ohatrany hoe mitovitovy tsy mba hoe fahafatesana ara-potoana fa ohatrany maty amin'ny fomba tsy eritseretina daholo hoe tsy maintsy latsa-dra misy karazana famille manko pasteur dia ohatra zany na nitsondromin'ny olona tamin'ny antsy na nazerany moto dia maty na voan'ny accident na nenjera teny amin'ny totohatra na tsy maintsy hoe latsa-dra daholo izy menakavy ny maty dia ianao hoe mieritreritra zany pasteur fa zavatra tongatonga ho azy zany dia ianao hoe zavatra mieritreritra ianao fa zavatra ara-dalàna zany zavatra normal zany non tsy normal zany pasteur tsy normal zany pasteur tsy normal fa misy zavatra efa avy any ambony dia mipita ny tianareo menakavy misy échec foana amin'ny fiainana na fiainana ara-panambadiana na fiainana fitadiavam-bola misy échec foana efa eo amina dernier moment efa mieritreritra ianao ho tafavoaka amin'izay hiditra hiasa amin'izay tafita amin'izay ho nommé directeur amin'izay ianao ho nommé zao anao dernier moment raté daholo ny zavatra rehetrarehetra tonga dia rava daholo tsisy ninina tanteraka tsisy ny dia mametram-panontaniana ianao hoe fa maninona fa ahoana io pasteur dia tsotra be mazava ny ten'andriamanitra tamin'ny adama sy eva misy ozona zay epita any amin'ny taranakao epita aminareo mivady dia epita-tsy any amin'ny taranakao azanao ny an'ny eva mazava be rehefa hiteraka ny vehivavy rehetra dia hita problème dia izy io hitantsika io pasteur ny an'ny adama mazava be hitsemboka ianao vao hinana aniry tsilo ny tany noho ny aminao tena voaozona ny tany noho ny aminao fahorina ny hinananao hanina zany ange pasteur tena dia tena mahavariny dizo zavatra iaina antsika mampalahelo mihitsy pasteur mahita zay moa modernité sena fa mahita an'ireny le karazan'olona pasteur le la manosika sarety miakatra ho anosy masina eo itosy io sarety tena sursage miakatra io mampatera-tsemboka midiny io vao mainka mampatera-tsemboka midiny io vao mainka mampatera-tsemboka satria tena ohatrany manao frein vatany zany le ery zalahy mitondra io ohatrany io tsy maintsy mila frein ka io tsy isy frein ohatrany tomobile hitsahany fa ivatany zalahy io no mifreine an'le sarety efo 3 tonnes netiny efo 3 tonnes io entana entiny io dia ivata be any zalahy io no mifreine an'izy tena lasa atao frein tena hitana hoe
malahelo ianao hoe jesosy reto rahalahy reto zao raha mba mahalala an'le hoe famonjena nataony jesosy satria na de nisy aza nge pastera le ozony ekena fa misy ny ozony misy ny ozona mety mitrangany amin'ny fahasalaman'le olona retiny mety misy ny ozona mitrangany amin'ny resaka arabola mety misy ny ozona mitrangany amin'ny resaka fanambadiana hoe araky nambarako teo misaratsara bady daholo mba hanarany manambady fa tsy maintsy misaraka misy indrainy any sasany tsy mety manambady mihitsy ary misy indrainy any sasany manambady fa tsy maintsy vadin'olona ary misy indrainy any sasany tsy maintsy manambady ihany fa tsy maintsy mikorotana enjany izany pasteur mitsanga amin'ireny sehatra ireny ny resaka ozony de le lalana nefa pasteur tsotra be le lalana tena zaho malahelo pasteur hoe misy karazan'olona nge pasteur efa tena voaozony izy menakavy fa mbola miavonavona ihany miavonavona tsy mety hivavaka misy efa tena potika efa tena efa potika fa mbola be zesta ihany hoe tsy mila an'Andriamanitra zany ora la malala ranabavy malala mamindra fo aminao Andriamanitra ary mamela ny eloko Andriamanitra pasteur tsy mandatsa Andriamanitra tsy maneso Andriamanitra tsy te hitanisany eloko fa Andriamanitra fotsiny tena te amindra fo aminao Andriamanitra koa tsy manery fa miantso izy ary mamindra fo miantso Adama seva teto tena safidiny Adama seva nge pasteur nampirida anazy nampitanjaka azy savidiny izy mivady kanefa niaraky ny fampianarana nomenao teo nampanjairan'Andriamanitra akanjo hoditra izy na nanjairan'Andriamanitra akanjo hoditra taiza moa nahitan'Andriamanitra hoditra pasteur nahitan'Andriamanitra hoditra ane tsotra be tsy maintsy namono omby izy aloha na ondry azonao tsy maintsy namono ondry Andriamanitra de nalatsaka ny rahany de novonona io ondry io de nindahana ny hodiny de iny nampanaovina ny Adama seva azonao iny nampanaovina ny Adama seva Jesosy te hanavitra anao te hanavitra ny akonanao ny famianao ny fianakavianao nefa misy fotoantsika miavinavina zay zany pasteur ny tena mampalahelo mihitsy am'le olona sasany tena misy fotoana izy tena efa potika ny fiainany efa rava ny fiainany efa tsisy ninina mandeha itsony kanefa tsy mbola nisy safidy ihany ko izy hoe andeha hanompo an'Andriamanitra fa ohatra ny mbola mitady manana ny heviny ihany za rahalaranambavy aza manahaka ny fianakavianao raha efa hitanao efa rava ny famianao potika ny fianakavianao rava ny akonanao ianao miava am'ireo mialahy za tsy miteny hoe misara ny fianakaviana fa mialahy am'leo fomba fanaon'ireo de manatona an'Andriamanitra aza manaky arao potika ao ianao aza manaky avinavinao anao fa onareo menakavy efa mifampijery pasteur hoe mifampijery eo anaty fahantrana fampijery eo anaty fahantrana fotsiny aizany ihany koana sao de mba misy raiky apoka aloha aminareo ndramiko farariva omeko sao de mba misy raiky apoka stapany ray de mifampindrapindrana ao anaty fahantrana fampitrosatrosa ao anaty fahantrana misy olona mijery an'ity fandarany ity pasteur dimanjato avy de mampiady an'izy menakavy dimanjato zany ange pasteur ka de valeurna vola efa tsisy lana azy am'izao fotoana zao miala tsiny amin'ny teny an'izany fa tsisy zavarazo nipaty apolo ary efa tsy azonao dimanjato tsony zao bisiko kely reny ny azona dimanjato nefa de dimanjato mampiady any mampisaviritaka anareo menakafy satria mafy loatra ny fahantsanareo difitry ny fahantrana loatranareo nefa de zao mbola misy fotoana ihany ianao ohatrany mbola tsy tia lalan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy nitsoka anao mpitiavana tianao ny tompo miala amin'ny ozona sy fahoriana misy anao io andao anatonan'i Jesosy tonga ava délivrena manatona an'Andriamanitra de afahany ianao anatin'ny fahotana sy ny ozona fa Andriamanitra reny amin'ny pasteur nampiandretolo reto melo ny vavahako pasteur so de manakambara farany ya raha tsorona le resaka pasteur tiana dia safidy sy fanapahan-kevitra ho atsika ny ho afaka na ny mbola hijanona raha misafidy ianao ny ho afaka sy hoe ho tahin'Andriamanitra fanapahan-kevitra ao zay ny anjaranay de mampianatra de manoro hevitra ary manoro lalana satria misy olona mieritreritra mantsy zareo pasteur manao hoe ny olona efa rava sy potika no mila fivavahana tena marina zany raha potika ianao de tongava nefa za koa manoro hevitra anao raha mbola mandeha ny fiainanao mbola misosa zavatra ataonao mbola ao anatin'le miavinavina kely tokoa anao satria mety ny zavatra ataonao de za de milaza aminao zay afafony olona tsy maintsy ojonjainy raha tamin'ny sampy na tamin'ny ditranao no nazaonao nireo volanao na ny arenanao na natsangan-javatra ianao tamin'ny alalan'ny kolikoly de manorona zavatra eo ambonin'ny ozona ianao ary de tadidio tsara fa tahaka ny manorona trano anankiray manara-penitra eo ambony fasika fa tsy maintsy rodana izy ndray androany tsy maintsy rodana ary oso izy ny baiboly manao hoe loza ny fianjairana
zany eny e mahatonga an'le olona hoe manana maizy azy taona vitsivitsy aoriana apotika arigagana ny fampitehany satria nanorona ny fanana ny teo ambony ny osona ohatra zany ny olona anankiray manana toetra ty mangalabadin'olona vokatra le ozona ao anatiny de fafinaretanao azy mihitsy mangalabadin'olona de tadidio tsara fa manorona ny tokotranonao eo ambony ozona ianao ary ianao sy nitaranakao satria nitaranakao io tsy hoendrino ianao fa vao mainka ho gaigino ianao io de so ny zavatra tsy maintsy misy faharavana sy fampitehana foana kanefa tadidio a fa manao antsoavo Andriamanitra raha iverina ianareo zy ny teny soratra masina de ho rasik'oray ary raha manavaka ny zava-tso amin'ny zava-poana de ho solobavako miantso anao Andriamanitra te hanavitra anao izy te hamonjy anao izy tsy fomba an'Andriamanitra ny mandatsa tsy fomba an'Andriamanitra ny manery fa ny ataon'Andriamanitra kosa de ny mampafantatra sitrampony de miantso izy hoe miverena fa anjaranao zao mandray an'izany atao hoe famonjeny zany be dehibe ny olona efa tao anatin'ny fampitehana pasteur fanatsanganaandriamanitra ndray ny fiainana be dehibe ny olona ny trongo voahomana tena hoe nozonona tao anatin'le ozina hoe ny atsembohan'ny tavanao ny hinanana hoanina fa amin'izao fotoana zao miasa izy fa tsy voatery irotoroto nefa manana ny maizy azy lasa tahin'Andriamanitra be dehibe reo vehivavy sy lehilahy potika tena tao anatina fampitehana tokantrano fa manomboka miarina ny fiainan'izy ireny rehefa nanomboka nanaika-pany etretena ny sitrapon'Andriamanitra ary voninakatoan'Andriamanitra vonina ivavaka ary nanaraka nyreny karazana ohatrany hoe vondrombavaka fanaovana délivrance ireny dia nafahan'Andriamanitra sy nositran'Andriamanitra izy ireny pasteur Ertina ka na inona mety fampitehana anazo anao faravana mazo anao no ozy ianao hoe ao anatiny mihitsy amin'izao fotoana zao mbola milomanao anatin'le izy raiso ny fanapaha-kevitra fa tianao Andriamanitra riavana ivavaka tsika misaotra indrindra tompo no fatateran'izay fotoana androan'izay faly izay satria fatarehefa mitana sy momba anay ianao mino zay fa na izy efa rava sy potika de mandray an'izy ireo ianao ary tsy tanisany eliko izy ireo ianao raha misy vehivavy ao lehilahy te maniry tena te hitodika aminao maniry mafy mihitsy izy satria efa verevitra ny ranomasony sisa milatsaka mihainao an'le toroteny eo efa zahay mianakavy mihitsy zany potika mihitsy zay tena tsisy ninenina intsony matsiaro ny eliko ny razana izy nefa de mihinao fa amendra fo aminy anao raha misy tena mitady anao izy reo ka vonina napa-kevitra nompo anao izao de izao ihany Jesosy de za mino fa hijery azy ianao hiditra tsetra ianao anao intervention ianao andamina amin'ny fiainany aplamina amin'ny fiainany ary amany olana rehetra makasitraka indrindra tompo de ho tahinao n'izany fandarana zany a sy reto vahoaka nandray anay hanarina ny fiainan'reto olona zay tena mitady famonjena reto any ianao amen iany tompoko farany eo ny fandarantsika raha mpitsondray to izana ny fianarana ny bokyny Genesis toko 7 sy ny toko 8 tahin'Andriamanitra re tompoko veloma tompoko